Mitaky ny tokony hanatanterahina dinika nasionaly handraisan'ny malagasy rehetra anjara ny antoko tambatra tarihin'Atoa Pety Rakotoniaina raha nitondra ny vahaolana hamahana ny krizy ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ity mpanao politika ity Namafisiny ihany koa fa ny olan'ny malagasy maro anisa no tokony jerena vahaolana maharitra ary haingana ho hiatrano ny fanazavana ity mpanao politika ity. Tsy tokony hamerina ny fahadisoana nisy teo aloha izay mifototra amin'ny fandamina pahefana eo amina olombitsy isika amin'ny fandaminana ny krizy amin'izao fotoana izao hoy Pety Rakotoniaina filohan'ny antoko tambatra. Ho an'ity mpanao politika ity dia tsisy afa-tsy ny famahana ny tena olan'ny malagasy maro anisa no vahaolana. Mitaky ihany koa ny hanatanterahina dinika nasionaly handraisan'ny malagasy rehetra anjara ny antoko tambatra. Ny tena hevitra diso tamin'ny fiainan'ny firenena dia hoe natao sika raha-rahan'ny olona misy fifandirana politika ny raha mahazo ny malagasy rehetra. Ny tena zava-misy dia ny fahatrany malagasy rehetra mahantra ny malagasy. Sy raha politika ny fifandirany olona hoe mifanditra ny fitondrana sy ny député telo amin'ny fitopolo. Sy rahany hoe mapara na tim na SVM fotsiny apahany kely zany fa raha malagasy mahantra potika ny fiarahamonina malagasy. Zay ny tena zava-misy zany zay. Ny vahaolana mazava ny lalana efa diso teo aloha dia zao le nanaovantsika hoe ny probleman'ny malagasy natao probleman'ny olona mifanditra politika. Zay fahatsoana zany zay. Fahatsoana faharoa dia zao nakinina amina olona vitsivitsy ny fandaminana ny probleman'ny malagasy. Nakinina amin'ny olona nitondra. Reo olona nitondra reo nefa no niteraka ny olana nahapotika ny gasy. Ahoana moa ny eritreretanareo hoe ny olona nahapotika ny firenena malagasy anisany izy indray no apetraka hamahana ny olana. Ny 4 no tokony hitarika ny dinika nasionaly araka ny nambarany antoko tambatra. Ny 4 izay efa nanatanteraka atrikasa ny arahana tamin'ireo mpitarika politika sy fiarahamonim-pirenena manerana ny nosy ny 17 hatramin'ny 18 volana aprily lasa teo.